Dia mbola ampitsikitsikina indray no iarabananao sy anolorananao ny metotetry ny andro ho an'ny alahady ny alatsinainy ary ny talata ho avy izao indray. Tam'izay andro vitsivitsy lasa zay dia somary niboantoerana kely ny tsodrivotra avy aty Atsimatsinanana, zany hoe somary nangatsitsika ny andro ary amin'ny ankapobeny de maro ny toerana ny sitraka orana fa ho an'ny telo andro avy kosa dia somary ena ny herin'izay tsy okaviany Atsimatsinanana zay, zany amin'ny ankapobeny de isodrotra tsikelikely ny maripana ato anatin'ny telo andro ho avy. Raha mikasika ny rotsakorana kosa dia saika ny faritra maina no betsaka manerana ny nosy. Ho andrapitsy maraina ary ho jerentsika avy hatrany misy mandrahona somary ranora tandrifondrahona morotsiraky melaky sy menabe somary mandrahondrahona amin'iny tendrony avaratry iny ny eliny atsinanan'ny faritra Aloatra Mangora, ahitana orana malefaka kosa ny faritra Nalanjorofo sy manodididina ny Antalahy iny fa any faritra sisa dia ho maina tanteraka raha toka ibalika amin'ny masoandro aty amin'iny atsimon'ny nosy ny nitolakandro ho an'izay rapitso izay ihany ary de ahitana orana tandrifondrahona mety arankotroka amin'iny ilany andrefany vakana karatra mahazo ny Bonglava iny atorak'izany ihany koa ny faritra Melaky amin'ny ilany andrefany Betsiboka mahazo faritra Boeny morotsiraky ny Sofia sy amin'iny tapany atsimon'ny faritra Diana iny mbola mandrahondrahona mety aranorana malefaka hatrany amin'ny Antalasy sy amin'iny manodididina ny Nalanjorofo iny mbola mibalika hatrany masoandro amin'iny tapany atsimon'ny nosy manontolo iny. Kasika ny vina maripana ho an'ny rapitso de manodididina ny 7 ka hatramin'ny 9 ambany indrindra dia amin'ny ampovoantany toka 13 ka hatramin'ny 14 kosa ny ambony indrindra ny morotsiraka Atsinanana 12 ka hatramin'ny 14 ary 13 ka hatramin'ny 13 amin'iny morotsiraka andrefany nosiny. Ny mafana indrindra kosa dia ny faritra Androsy atsimo andrefana mahatratra 13 sy 13 degré Celsius. Sotran'izay ihany hatrany ho an'ny alatsinainy kosa indray somary ny ena ny toerana mahazo orana amin'ny ankapobeny dia mbola tasany zany aloha amin'iny Bonglava amin'ny atotan'ny Melaky ilany andrefan'ny faritra Boeny sy Betsiboka iny mbola misy tandrifondrahona mety arankotroka hatrany koa aloha ny morotsiraky ny faritra Sofia ary ahitana orana malefaka amin'iny Nalanjorofo iny fa ny ankoatr'izay dia saika ho maina amin'ny ankapobeny ny maripana ho an'ny alatsinainy de manodidina ny 15 ka hatramin'ny 20 aty amin'ny afovoantany 20 ka hatramin'ny 7 morotsiraka Atsinanana raha toka 14 ka hatramin'ny 13 ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Raha ny fisoton'izay ho an'ny talata hatrany de mbola misitraka orana malefaka hatrany aloha amin'iny faritra Nalanjorofo sy amin'ny tapany avaratry ny faritra Atsinanana iny mbola misy tandrifondrahona miserana koa ny morotsiraky ny faritra Sofia mandrahondrahona ny morotsiraky ny Melaky fa de saika ho maina tanteraka any amin'ny faritra sisa ny maripana ho an'ny talata de manodidina ny 19 ka hatramin'ny 20 aty amin'ny afovoantany 13 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka Atsinanana 15 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Ny mafana indrindra kosa dia any Toliara 30 degré Celsius raha toka 30 any amin'iny Morondava iny. De makasitraka anao indray ary nanaraka izay hatramin'ny farany manasanao amin'ny manaraka veloma tompoko.